faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ho amintsika tsirairay ny fahasoavan'ny Tompo sy ny fiadanany. Tena faly ny mifandray aminareo indray androany amin'ny alalan'izao video izao. Fotoana izay ahafahantsika hoe tena hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Andehantsika hivavaka nangataka ny fanahy masina mba tena hikasika antsika, hiteny amintsika tsirairay, hitondra fahazavana ao anatin'ny fonay, ao anatin'ny fanahinay, mba fanay tena handeha handroso amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra sy ny fanatanterahana ny sitrapony. Misaotranao ary Andriamanitra rainay ny amin'ny famindramponao sy ny fahasoavanao, satria ny fahasoavanao no matoy izao anay. Mankasitraka anao Tompo any amin'ny teninao izay tena velona sy mahery, izay mamantatra ny fo sy ny vo, ary sakafom-panahy ho anay ihany koa. Omeo anay Tompo ny anjara sahaza ho anay, anjara sakafo sahaza ho anay androany. Ianao mahafantatra Tompo ny tena etaetan'ny fanahinay tsirairay, ny zavatra iainanay, ary ny teninao Tompo no tena mamaolana, no manasitrana, ary ny teninao no hamoky anay tsirairay, no hanala ny etaetam-panahy rehetra ao anatinay. Koa aoka ny teninao Tompo no hanapaka ao anatin'ny fiainanay tsirairay. Misaotranao Jesosy. Amen. Androany tsika dia hamaky teny izay tena diso fantatsika loatra, ary hatramin'ny ankizy ao anatin'ny sekoly alahady aza dia mahafantatra an'izay. Fa itsika rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra tsy mandray teny tahaka ny hoe efa haitsika zay, satria matetika ao am-piangonana mety rehefa mahaino mpanompon'Andriamanitra mitory teny, raha vao manomboka mamaky teny anankiray dia tonga dia mieritreritra hoe efa haiko ny zavatra izay holazain'ny mpanompon'Andriamanitra, efa haiko izay toriteny izay. Misy aza tena toriteny tena miverimberina Injato Amanarivo anatin'ny fiangonana. Indray mandeha nisy mpanompon'Andriamanitra ny teny tamiko hoe zany efa lany bala. Efa lany bala, zany hoe lasa ohatran'ny disque goka, miverimberina foana le toriteny raha vao hoe mamaky teny anankiray dia ny fanazavana dia miverimberina foana. Ny tenin'Andriamanitra tsy raisina ho toy ny fahalalana, fa ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra izy tenany, ilay teny tonga nofo. Ny tenin'Andriamanitra dia feno harena, tsy mety rehetra, trandrahana foana, fa arakaraka no ny hamakina sy enona ny tenin'Andriamanitra. Rehefa vakina amin'ny fanahy dia mandray fanambarana foana, mandray zava-baovao foana, satria tenin'Andriamanitra dia teny velona, ary Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny teny. Koa andehantsika handray ny baibolitsika ao anatin'ny filazantsaran'ny Jaona toko fa 14 ka vakitsika ny andininy faha enina. Filazantsaran'ny Jaona toko fa 14
ka avaky itsika ny 9. Efa haitsika tsy anjery izay teny zay. Hoy Jesosy taminy: izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jesosy no niteny izay teny zay hoe izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka tsy misy olona makany any amin'ny ray raha tsy amin'ny alalany. Misy voambolana anankitelo izay nampiasaina amin'io teny io. Voalohany, Jesosy no lalana, izy no fahamarinana ary izy no fiainana. Fa io lalana io mandeha makaiza? Makany amin'ny ray. Fa tsy misy olona afaka makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Jesosy ilay lalana raha teo. Raha tadiditsika ny zavatra nitranga tamin'ny nanombohana an Jesosy tao ambony hazo fijaliana, dia ny zavatra nitranga dia zao: nisy efitra lamba tao amin'ny tempoly izay tritra. Zay efitra lamba izay dia nampisaraka ny fitoerana masina sy ny fitoerana masina indrindra izay nisy ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary tsy ny olona rehetra no afaka niditra tamin'io toerana io, tamin'ny toerana masina indrindra, zany hoe toerana izay nisy ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa ny zavatra nitranga dia zao: tritra ny efitra lamba, zany hoe azo idirana amin'io toerana io. Inona io efitra lamba io? Dia tsika hamaky Hebreo, ny bokin'ny Hebreo 10 ka ny 720 sy 20. Hebreo 10 ka vakitsika manomboka ny 720. Koa amin'izany ry rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina itsika noho ny ran'i Jesosy amin'izany lalana natokana ho antsika, dia lalana vaovao sady velona namaky tao amin'ny efitra lamba dia ny nofony. Hitantsika zay, henitsika zay, misy lalana vaovao sady velona natokan'Andriamanitra, natokan'i Jesosy. Inona zany lalana vaovao sady velona natokan'i Jesosy izany? Dia ilay efitra lamba izay tritra. Fa inona iny efitra lamba tritra iny? Ny Baiboly no manazava zay zavatra zany. Averiko ny 20, amin'izay lalana natokana ho antsika dia lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny efitra lamba dia ny nofony. Rehefa mijery amin'ny mahasoaranofo, rideau no hita, efitra lamba. Fa ny tenin'Andriamanitra manazava amintsika hoe ilay efitra lamba tritra iny dia nofon'i Jesosy, ilay voaombo tao ambony hazo fijaliana. Zay le efitra lamba. Vao maty Jesosy dia tritra ny efitra lamba. Zany hoe azo idirana manomboka amin'izay amin'ilay toerana nisy ny fanatrehan'Andriamanitra. Jesosy no lalana makany amin'ny ray. Tsy misy olona afaka manantona an'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy, satria izy no lalana makany amin'ny ray. Jesosy no lalana sy fahamarinana ary ny fiainana. Ka tsy misy olona makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalany. Voambolana telo iaho teo. Jesosy ny lalana. Ny lalana izay makany amin'ny fiainana.
satria lalana sy fahamarinana ry fiainana. Lalana makany fiainana, zany hoe ny fiainana mandrakizay. Jesosy no ilay fiainana. Fa ny azona zay fiainana zay sady voalohany indrindra tsy maintsy mandalo any amin'i Jesosy, tsy maintsy amin'ny alalan'i Jesosy. Fa ny ahafahana ho tonga amin'ilay fiainana dia fiainana mandrakizay dia tsy maintsy mandalo amin'inona, amin'ny fahamarinana. Zay ny lalana sy fahamarinana. Tsy maintsy mandalo amin'ny fahamarinana aloha. Inoko fa ny olona rehetra dia tena tia marina. Tsisy olona tena tia ho andengaina. Tsy misy. Tia marina ny olona rehetra. Saingy firy ny olona tena milaza ny marina. Firy. Tsy fiampangana izy ity tsy fanamelohana ny minizana izy fa ny tenin'Andriamanitra averiko foana ity teny ity dia fahazavana. Ny filazantsara dia fahazavana izay iafahantsika hoe mijery hoe aiza ho aiza ny tenako manoloana ny sitrapon'Andriamanitra. Manahoana ny tenako manoloana ny tenin'Andriamanitra. Ahoana no ahafahako mandova ny fiainana mandrakizay. Mety mandalo amin'ilay lalana mandray an' Jesosy, fa move miaina ao anatin'ny fahamarinana. Satria tsy afaka, tsy misy ny fiainana raha mbola tsy mandalo ao anatin'ny inona, ao anatin'ny fahamarinana. Inona dia ny mpandainga aza tsy zakany raha vao andengaina. Tsy zakany. Mila fahamarinana ny olona rehetra. Fa move miaina ny fahamarinana. Move milaza ny marina. Move ary indrindra mahazaka ny marina. Raha voalazaina ny marina. Move zakanao zay. Move zakako. Indraindray tena tiatsika ny namana izay tena midokadoka. Na dia hoe milaza, na dia hoe mandainga. Fa tian'olona le namana tena midoka. Fa ny tena namana dia izay tena miteny ny marina. Makarary ny marina. Tena makarary izay indraindray. Fa ny tena namana dia izay tena hilazany marina mombanao, eo amasonao. Fa izay tsy miteny ny marina eo anatrehanao dia hiresaka momba ny fiainanao ny tsy mety aminao any amin'ny hafa. Fa zao ny tsara ho fantatra. Raha vao misy olona manantona anao ka hiresaka aminao momba ny fiainana ny hafa, aoka ho fantatrao fa zay zavatra izay no ataony any amin'ny hafa ihany koa. Dia mandeha any amin'ny hafa dia mitantara na miresaka momba ny fiainanao ihany koa. Zay ny ilay izy. Fa ny tena namana rehefa mahita zavatra tsy mety aminao dia hiteny. Manitsy, mananatra. N'olona amin'ny ankapobeny tena tia fampaherezana. Tsara be zay ny fampaherezana. Fa ny fampaherezana, amin'ny fampaherezana azy dia mampahery. Zany hoe misafosafo. Mampitony. Mampilamina. Zay ny fampaherezana, mampahery. Dia mijanona ao. Fa ny fanitsiana dia manitsy izay diso izay tsy mety, manamboatra ary mitondra olona ao anatin'ny fitomboana. Ary izay mitsy ny tenin'Andriamanitra.
Dia tsika hijery ten'Andriamanitra anankiray ao anatin'ny bokin'ny Timoty. Timoty 2:7. Timoty 2:7 ka ny 9:11. Izay soratra rehetra no mentsendro mandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Hitanareo ny tenin'Andriamanitra? Ny tenin'Andriamanitra dia mahasoa atsika rehetra. Fa milafiny inona? Ary inona ny zavatra ataony? Mampianatra atsika. Izay tsy fantatsika, izay tsy haitsika. Fa tsy hoe mampianatra mba ahafatsika manana fahalalana. Satria ny fahalalana mampieboebo. Nefa ny tenin'Andriamanitra mampirisika atsika mandrakariva mba hanetry tena, hanetry tena. Fa fampianarana mba ahafatsika mahafantatra hoe hay, zao ny sitrapon'Andriamanitra. Ho fampianarana, ho fandresen-dahatra. Tsy ny olombelona no mandresy lahatra. Ary izay anisan'ny zavatra izay indraindray mampiady olona, satria ny olombelona rehefa resy lahatra amin'ny zavatra anankiray dia miezaka mandresy lahatra ny hafa. Dia ny hafa tsy manaiky. Tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina irery ihany no mandresy lahatra. Engany ny tenin'Andriamanitra hanapaka ao anatin'ny fiainantsika, ka hitondra fandresen-dahatra ao anatsika ny amin'ny fahamarinana, dia ny fahamarinan'Andriamanitra. Ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ary ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Mbola miverina foana ilay fahamarinana, ho fanitsiana. Ny tenin'Andriamanitra ny asana, anisan'ny asan'Andriamanitra dia manitsy. Manitsy izay diso. Indraindray tsika mivavaka amin'ny fahazarana, satria izay no hitantsika nataon'olona, nataon'ny mpanompon'Andriamanitra hatramin'izay, izay nataon'ny fiangonana, ny ankamaroan'ny fiangonana dia manaraka. Fa move itsika mandinika ny tenin'Andriamanitra. Move itsika miaino ny feo fanahy ao anatsika. Izay indraindray tena manitsy. Itsika olombelona, nonofintsika tsy mahazaka an'izay. Hoe ahitsy. Tsy mahazaka fanitsiana. Fa zay ny asa, anisan'ny asan'Andriamanitra. Mahita kristianina, izay kristianina tsy fantatro 10 taona, 20 taona, 30 taona na tsy fantatro. Tsy miova. Iny toetrany iny ihany mbola io ihany. Iny toetrany mbola jentilisa no mbola toetrany na dia efa nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainany efa 20 taona na tsy fantatro 70 taona, tsy fantatro. Satria nahoana? Na satria maninona? Inona ny antony? Ny tenin'Andriamanitra ve tsy manan-kery ao aminy? Tsy miasa ao aminy ve? Misy olona tena mivavaka, fa tsy miova. Nefa ny tenin'Andriamanitra manitsy. Zay anisan'ny tenin'Andriamanitra. Everiko fa ilaina le mandiny tena. Ilaina le mandiny tena hoe manahoana ny tenako? Miova ve? Miova ve? Mamela ny fanan'Andriamanitra hiasa lalina ao anatiko ve? Ny nofo tsy mahazaka fanitsiana. Ny nofo tsy mahazaka fahamarinana. Ary fantatrareo ny mahatonga ny olona nanombo an' Jesosy? No ny fahagagana nataony ve? Tsia. No ny fanasitranana nataony ve? Tsia. No ny fampianarana nataony? Eny. Ary indrindra no ny fahamarinana izay nolazainy.
satria Jesosy tsy mitsitsy ny amin'ny fahamarinana. Tsy zaka ny olona ny fahamarinana dia aleo vonona. Ianao rehefa milazany marina dia tsy tian'olona. Ary firy amintsika kristianina no mahazaka ny marina. Ary firy amintsika kristianina no miaina ao anatin'ny lainga. Ary indraindray mieritreritra hoe mandenga kely fotsiny. Araka ny fitenin'ny sasany hoe lainga masina. Tsisy lainga masina fa misy lainga mantsina. Mantsina ao anatran'Andriamanitra. Mamofona. Rehefa lainga dia lainga. Dia fantatrareo ny ray ny lainga. Filazantsarany Jauna, toko 9. Filazantsarany Jauna, toko 9. Andiny 4:7. Ianareo avy amin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpanompo olona hatramin'ny taloha, ary tsy mitoetra amin'ny fahamarinana satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azy no lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Zany hoe raha vao mandainga na dia kely aza ny olona anankiray efa mazava tsara hoe iza no rainy. Devoly no rainy. Indraindray ny olona ny kristianina tena tsy menatra no tsy matahotra mandainga. Enona dia mandainga kely aza. Raha vao mandainga dia mihitsy iza ao anatin'ny tontolon'ny aizina. Tsisy fifandraisana, tsisy fiombonana amin'Andriamanitra zay. Ohatran'ny zavatra tena maivana ny lainga. Maivana. Na hanamaivan'olona angamba zay marimarina kokoa ny lainga. Fa ny lainga dia avy amin'ny maizina. Devoly no rainy lainga. Indraindray ny olona mety mandainga satria matahotra olona. Misy tena ao anatin'ny filazantsarany Lioka izay nilazain'i Jesosy hoe aza matahotra ny olona izay mamono olona nefa rehefa avy eo tsy mahay manao na inona na inona. Fa asehoko anareo izay tokony atahoranareo. Matahoran'Andriamanitra izay mahay mamono avy eo mbola hitsara. Zay izy no tokony atahoran'Andriamanitra. Satria rehefa maty ny olona dia tsy vita ny tantara amin'Andriamanitra fa ao vao tena manomboka. Aza matahotra olona raha rasy ranabavy malala ka hahatonga anao hanompo any devoly. Fa matahoran'Andriamanitra. Mandehana amin'ny fahamarinana raha te azo ny fiainana mandrakizay. Satria Jesosy no lalana, fa tsy vita hoe izy no lalana, fa izy no fahamarinana. Io lalana io makany fahamarinana aloha vao tonga amin'ny fiainana. Ohatrany tena tsotra zay. Toko izay tena fantatra ny kristianina rehetra, ny olona rehetra mivavaka. Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary ny fiainana ary tsy misy makany amin'iray raha tsy amin'ny alalany. Fa moa ve efa nidiniantsika zay teny zany. Hoe io lalana io makany amin'ny fahamarinana aloha vao mahazo ny fiainana. Ka manindry indray Jesosy hoe tsy misy olona makany amin'iray raha tsy amin'ny alalany. Raha tsy mandalo amin'io lalana io. Satria zay maha Jesosy ny Jesosy. Izy tsy teny hoe ao amiko misy ny lalana, misy ny fahamarinana, misy ny fiainana. Fa io izy hoe izaho no lalana, izaho no fahamarinana, izaho no fiainana.
zany hoe izay manana an Jesosy manana ny fahamarinana, mitoetra ao anatin'ny fahamarinana, miaina ao anatin'ny fahamarinana, ny teny marina. Dia manana ny fiainana ihany koa. Ny famonjeny Jesosy tsy sampana ka hoe tonga dia mandray an Jesosy dia tonga dia mahazo ny fiainana mandrakizay, fa maninona no dinganina ny fahamarinana? Tsy fantatro hoe manao ana ny fiainanao, fa averiko zao taon'izao, ny tenin'Andriamanitra tsy tonga aminao mba hanameloka anao, fa tonga aminao ny tenin'Andriamanitra mba hitondra fandresen-dahatra ao anatinao ny amin'ny fahamarinana, mba hahafanao hijery fitaratra, hijery momba ny tenanao, ny conditionao. Rehefa tonga aminao ny mazava dia mitoetra amin'ny mazava, dia manamboatra izay tsy mety, mandamina izay tokony halamina, miomana ny amin'ny viavin'ny tompo izay tsy ho ela. Ao amin'Andriamanitra tsy misy relative hoe vérité relative, zany hoe satria hitanareo indraindray ny olona indraindray tsy teteny marina satria manahirana no tsy te handainga dia manambaomboatra fiteny na manafina ny marina. Tsy misy fahamarinana ampahany amin'ny tompo, fa rehefa marina dia marina, ary tsisy azo amboarina. Itsika mila miaiky ny fahotana, mila miaiky rehefa misy zavatra tsy mety. Zay no atao hoe fanetretena. Fa Andriamanitra tena mamindra fo amin'izay manetreteny ao anatrehany, izay manaiky ny fahadisoany ka mifoana ka mibebaka eo anatrehany. Tainy Jesosy ianao, tiako ianao, tsy manameloka anao ny tenin'Andriamanitra, fa tonga aminao ny tenin'Andriamanitra hitondra fahazavana, hitondra fanamboarana ao anatinao sy ao anatiko. Tainy Jesosy a, misaotranao Tompo any amin'ny teninao, izay mitondra fahazavana ao anatinay, izay mampijoro anay, izay mampitandrina anay tsy handeha amin'ny lalana diso, tsy hanaonao foana, fa hiomana mandrakariva ny amin'ny fiavinao, mba ho anisany izay ho ampiakarinao amin'ny fiavinao. Misaotranao Jesosy. Amen. Zay dia tainy Jesosy itsika tsirairay dia raha maniry hifandray aminay ianao dia hitanao ambany ao ny numéro de téléphone sy ny Facebook izay ahafahanao hifandray aminay. Zay ny fotoana androany dia ho amin'ny manaraka indray dia samy ho tain'Andriamanitra antsika rehetra. Veloma tompoko.